raha matoa solomam-bahoaka misy izay fanazavana amin'ny ampahany mikasika ny emergence Madagasikara zay a ino no azonao ambara tena mahavery-panomana zany mahitana hoe Madagasikara emergent satria dia ho firenena roso tokoa Madagasikara raha ireny rehetra ireny no tanteraka. Voalohany indrindra misy tanàna vaovao, faharoa misy asa maro ho an'ny tanora ary rehefa izay no tranga mahazo asa ny tanora dia fototry ny fampandrosoana izany satria ho foana ho azy izay heverintsika hoe olana rehetra indrindra fa ny insécurité rehefa mahazo asa ny mponina mandroso ny firenena foana ny insécurité. Zay zany no tena mahafaly mahita n'ilay programme-panjakana tsy hoe Madagasikara emergent fa ny fanidrina dia mba hahotakelaka ny izy io fa tsy misara fotsiny mipetraka Madagasikara toe-tsaina malagasy vato misakana eo fampandrosoany Madagasikara emergent angamba tsy ho vato misakana mihitsy tsy hisy mihitsy ny vato misakana zany satria rehefa aseho matetika hitany vahoaka fa izao zany fampandrosoana izany dia tsy hisy ny vato misakana zany hoe mila etsika mahery vaika zany fanjakana maneho tsy tapaka fantatry ny vahoaka hoe toy izao zany Madagasikara emergent zany toy izao ny andro indrainy ahatongava Madagasikara rehefa zavatra tsara no asehon'ny vahoaka isan'andro isan'andro dia tsy maintsy ho tanteraka zany tsy hisy mihitsy ny sakany raha ny fiheverako izy zany tokony tsy hisy ny sakany. Araka ny fiheveranao azy eo aminareo amin'ny assemblée nationale io volaninao inona no heverinao ifandresen-dahatra amin'ireo député namanao? Tena araka ny eritreritro tsy mila resen-dahatra ny solombavam-bahoaka satria fampandrosoana ilay izy inona moa no katsahana eo anivon'izao firenena izao tsy ny fampandrosoana no naseho teo inona no olana tokony tsy anekena ny zavatra toy ireny anentana lamina rehetra zany izay mbola tsy mahalala fa anisan'ny lalana iray ampandrosoana Madagasikara tsy hevitra hoe Madagasikara emergent ity.